voadido amin'ny mpiny rehetra manera-tany ny fifehezana amin'ny volana Ramadan, ilay volana natsahan'ny boky masina Al-Qur'an, volana feno fahasoavana tsisy ohatr'izany. Tao anatin'ny volana Ramadan no nampidininao loatra eto ambonin'ny tany ilay boky masina Al-Qur'an. Tao anatin'ny volana feno fitahiana no nidina ilay boky mitondra dalidalana sy fahitsihana. Allah ilay mpandrindra nampidina ny Qur'an tamin'ny volana tsara indrindra. Izy ilay mpandahatra nampidina ny Qur'an tamin'ny alany lahatra. Alany lahatra tsara lavitra no niarivo fanjava. Ary fantaro fa rehefa tonga ny volana Ramadan dia mifatotra amin'ny rojo vy ireo sheitany. Mihidy ny varavarana afo be, ny varavaran'ny paradisa kosa midanadana be. Koa iray aman-dreny zoky zandry, ranabavy sy rahalay, alaviro ny ratsy, feheziny vatana sy fanay. Manavatra-ny tsara, tsy ho fantiantika sy ho very anjara. Tsy ho very anjara amin'ilay volana feno fahasoavana, volana feno inakinaka ho an'ny mpintsaka navaka. Hoy mpaminany, izay mavita amin'ny fehan'ny fofeny finiavana ny volana Ramadan, dia efa fany Allah avokoa ny fahotany. Vaovao avokoa ny fahotana vitanao hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary tandremo eno tsara fa Allah dia manjara. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mihinana misotroa, alaviro ny israfina ny fandaniam-poana na misakafo na amin'ny fotoana. Misakafo izay ampy no andrahoana, ny fotoana feno hifanompoana. Ary manaova soadaka amin'ny foton'ilay nahaly, hifampizara sakafo mandritra ny fitary. Ka ho antsika piny izay manirititra amin'ny paradisa, araraotiny volana Ramadan fa feno fahasoavana tsy voatanisa. Mamaky litera ray ao anatin'ny Qur'an fa mahazo fahasoavana 10, mamaky alif lam mim fa mahazo 30. Izany no tsaran'ny volana Ramadan, koa mahaiza manararaotra raha mbola velona hatrany. Satria maro ny namantsika tamin'ny taona lasa, izay namiry sy mikasa. Mikasa ny mifety amin'ity taon'ity, kanefa dia nandamy ity tany ity. Hamaranako azy, fanontaniana ray no apetrako amintsika mianakavy. Moa ve matoky isika fa mbola afaka mifehy amin'ny taona ho avy? Allahu a'lam. Koa ampitombony fanompoana sy ny imany mandritra ny volana Qur'ani.